ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Farabatsika rehefa malahatra ity alarobia voalohan'ny volana oktobra ity ny mofinaina izay voalahatra antsika dia ny bokin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko 5, asan'ny apôstôly toko 5 andininy voalohany ka hatramin'ny faharay ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa nisy kosa lehilahy atao hoe Ananiasy sy Safira vadiny nivarotra tany ka nanafenany ho azy ny vola vidiny ary ny vavy koa nahalala izany. Dia nentiny ny vola sasan'ny vidiny ka napetrany teo anoloan'ny tongotry ny apôstôly ary hoy Petera, ry Ananiasy, nahoana Satana no nameno fonao andainga amin'ny fanahy masina ka hanafina ny vola sasan'ny vidiny tany fony tsy namidy tsy anao ihany va izy ary rehefa namidy tsy anao hanaovanao izay sitraponao koa va? Nahoana no nisain'izany tao am-ponao ianao? Tsy nandainga tamin'olona ianao fa tamin'Andriamanitra. Ary Ananiasy no nandray izany teny izany dia nikarapoka ka afaka ny ainy. Dia raiky tahotra loatra izay rehetra nandray izany. Ary nitsangana ny zatovo dia nofonosiny faty ka nentiny mivoaka tena leviny. Fa rehefa afaka tokony ho ora telo dia niditra koa ny vavy nefa tsy fantan'izay efa nanjo teo. Ary hoy Petera taminy, lazao amiko, izany ihany va ny vola vidin'ny taninareo? Dia hoy izy, eny izany ihany. Ary hoy Petera taminy, nahoana ianareo no ray tetika haka fanahy ny fanahin'ny tompo? Indro eo am-baravarana ny tongotra izay nandevina ny vadinao ary hitondranao hivoaka koa izy. Dia nikarapoka teo anoloan'ny tongony niaraka tamin'izay koa izy ka afaka ny ainy. Raha niditra ny zatovo dia hitany fa maty ary nentiny nivoaka dia naleviny teo anilan'ny lahy. Dia raiky tahotra indrindra ny fiangonana rehetra sy izay rehetra nandray izany. Ry Iray Masino, manamasinana ahy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Tantara tsy zoviana amintsika ry havako ity asan'ny apôstôly toko 5 ity tantaran'ny Ananiasy sy Safira. Izay matetika evim-panahy mahazatra antsika rehefa mandray ity tantara ity isika dia ny faharatsian'ny fiatsaram-belatsihy. Ny lesona izay nampianarina antsika sy voizina eo am-pamakiana ety andinin-tsotra masina ity dia ny hoe ratsy ny fiatsaram-belatsihy, tsy ankasitrahan'Andriamanitra ny fiatsaram-belatsihy, poizina ny fiatsaram-belatsihy, sady manimba ny fifandraisana amin'Andriamanitra, manimba ny fifandraisana amin'ny hafa. Ratsy ny paraître, ratsy ny fisehoana ivelany fotsiny, fa sady manimba ny tena no tsy ankasitrahan'Andriamanitra, mandainga amin'Andriamanitra ny fiatsaram-belatsihy. Manakariva izay no evim-panahy izay resahana amin'ity asan'ny apôstôly ity. Saingy andehantsika hiala andinika lafin-javatra hafa kokoa noho izay. Andeha andalina kokoa misimisy noho izay ary andeha hijery ity andinin-tsoatra masina ity amin'ny alalan'ny finoana protestanta. Amin'ny alalan'ny maha-protestanta antsika ndeha hamakiantsika azy marina loatra fa efa mahazatra antsika no mamaky azy amin'ny fomba fijery ataontsika hoe tany amin'ny sekoly alahady. Fa andeha ho vakiantsika amin'ny alalan'ny fotom-pinoana protestanta ity andinin-tsoatra masina ity. Fanao ihany izany tsinona amina fandalinana tsoatra masina tahaka izao. Petera eto ny voalohany izay akantsika fampieritreretana. Petera zany eto dia tsy nahazaka ny fiatsaram-belatsihy izy mivady. Fantatsika tsara Petera. Manahoana moa ny toetran'i Petera? Ndray maka hitantsika rehefa nisamboron'i Jesosy dia ao amin'ny filazantsara sinoptika dia tsy zakan'i Petera ny samborana an'i Jesosy. Tsy zakan'i Petera ny fiatsaram-belatsihy Jodasy, ny fiatsaram-belatsihy reto mpisorona sy reto mpanolo-dalàna izay tonga nioko. Dia avy hatrany dia noraisin'i Petera ny sabatra ka nikapainy ny sofinay mpanompon'ny mpisorona be na Maliko. Zay le hafanampon'i Petera. Mahitsy tsy mahazaka ny fiatsaram-belatsihy, tsy mahazaka ny tsy mety. Ary dia avy hatrany dia maneho asa handravana izany fiatsaram-belatsihy izany tsy mety izany. Zay le hafanampon'i Petera.
tsy tamin'io ihany fa fantatsika ny hafanampon'ny Petera amin'ny filazany tsara manontolo ohatrany hoe rehefa nipedesany Jesosy amin'ny Petera mihitsy io hafanampo io efa niberesany Jesosy any Petera mihitsy io satria ndray maka Petera nyteny hoe za tsy hamadika ny olona rehetra me tsara velatsihy Jesosy reo ange hiala aminao reo reo be dehibe mpianatra be dehibe reo hiala aminao reo fa za Petera tsy hiala aminao mihitsy tsy vadika aminao mihitsy de hoy Jesosy eny hoy teo zany fa mbola tsisy akoho maneno akory ke de efa andaha iny tery ianao de hoy Petera mane sanatria aminao zany tsy sanatria aminao no tonga am'zany io faty zany ianao sanatria aminao no fato amin'ny hazo fijaliana sanatria aminao de hoy Jesosy tamin'ny Petera hoe makanisa atoy vovoka anao ry Satana satria nahoana satria maka ny toeran'Andriamanitra ianao ny planin'Andriamanitra ity ho fato amin'ny hazo fijaliana ny zanak'olona ianao ve no vato misakana ianao ve niaka ny toeran'Andriamanitra ka andany planin'Andriamanitra makanisa atoy vovoka anao mantsy ny Petera Satana mafy ny tenin'i Jesosy tamin'ny Petera ary eto dia avy hatrany Petera dia tonga avanana ny azy sy Safira nanao ny toetra zay voalazantsika teo hoe fiatsaram-belatsihy tonga Petera dia nitsara azo mivady ary avy hatrany dia entitry Petera tsy zakany Petera ny fiatsaram-belatsihy ary de avy Petera de tonga dia niteny mafy ireto mpivady reto nandainga tamin'Andriamanitra ianareo nandainga tamin'ny fanahy masina anareo ary dia iza mola fanahy masina nandengana izy mivady eto iza lay Andriamanitra nandengana izy mivady eto Petera mazava ho azy eto Petera raha jerentsika tsara de zao naka ny toeran'Andriamanitra raha zay no jerena azy maimaika sanatria dia avy hatrany Petera de tsy nahazaka an'lay fiatsaram-belatsihy aleo saratsaina raha ohatra ka i Paoly no teo amin'ny toeran'ny Petera aleo saratsaina hoe i Paoly no teo amin'ny toeran'ny Petera Paoly zay apôstôly ny fahasoavana apôstôly ny fitiavana zao ny teolojian'ny Petera teolojian'ny Paoly mamaky tsara ny Korinthianina faharoa toko fahavalo anareo momba ny fanomezana momba ny fanolorana ny fanohanana fitondrana vola tahaka zao de zao ny teolojian'ny Paoly ozy Paoly manao hoe io ange zay ataonareo de ataovy amin'ny fitiavana tsy ho arak'izay zay foinareo entiny eo inona ny foinareo de zay foinareo entiny eo ary tsy arak'izay ananana no akasitrahana fa arak'izay tsy arak'izay tsy ananana no akasitrahana fa arak'izay ananana Korinthianina faharoa toko fahavalo andiny faharoa ambin'ny folo zany hoe raha jerentsika ny solomason'ny Paoly io de zao raha tonga teo izy mivady nitondra izay mety ho anjara birikiny hoe ity ny fonay ity no nentinay de mety ho hafa ny fihetsiky Paoly ary raha Jesosy koa no teo amin'ny toeran'ny Petera de ina mety ho valitenin'i Jesosy zay nitondrana vehivavy azo ola tanana ny jangajanga de niteny manao hoe za isy nanondra taminareo anao ke torabato azy raha Jesosy no teo amin'ny toeran'ny Petera de ina no mety ho nataon'i Jesosy zay avy nombona tamin'ny hazo fijaliana noran'ny olona mbola niteny manao hoe mamelany elony fa tsy fatan'izay ataony fa Petera eto de zao tena tsy nahazaka mihitsy ilay fiatsaram-belatsihy sanatria ny vava tsy hoe diso Petera sanatria ny vava tsy hoe diso Petera fa misy hevi-panahy tia ny soratra masina ho takatritsika ao anatin'izany toetra mahitsy ny Petera izany ao anatin'izany toetra mahitsy ny Petera zany de misy hevi-panahy tian'ny tompo ho takatritsika inona lay hevi-panahy hotsika teo hoe eto Petera tahaky ny fiangonana katolika romana mazava tsara mihitsy satria ny tenin'ny tompo tamin'ny Petera de izao zay vahana reo ety ambonin'ny tany de vahana any an-danitra izay idinareo ety ambonin'ny tany de hidina koa any an-danitra ary tena ampiasain'ny Petera mihitsy izy zany fahefana zany izay maha izy azy zay nampiasain'ny Petera eto Petera de zao tena naka ny toerana zay ataontsika hoe fiangonana nandray zay fahefan'Andriamanitra izay ho fahefana ho an'ny tenany mihitsy ary dia nanitsy ny fiangonana ka nahatonga ny fiangonana io teneny adiny vaky ambin'ny folo de raiky tahotra ny fiangonana raha ny Paoly amin'ny teolojian'ny Paoly de zao ny fitiavana ny zava-dehibe
dia na tonga ny olona ho tia an'Andriamanitra, ho tia an'Andriamanitra. Zay ny zava-dehibe amin'ny Paoly. Mampitary io apôstôly io tsika satria mandalina finoana. Fa izao ny zava-dehibe tsy zay loatra. Fa ny zava-dehibe dia ny hoe inona re ny hevim-panahy tia ny Petera ho takatritsika. Raha toa ka mafy tahaka zany ny fitsaran'ny Petera, ireto mpivady ireto, mafy ny fitsaran'ny Petera azy, ary azo lazaina hoe sarotiny mihitsy Petera. Fa inona ny tena nahasarotiny azy? Mazava ho azy lay anahana hoe Ananiasy. Ny anahana hoe Ananiasy nge fatatsika fa hoe fahasoavan'Andriamanitra, na olona no asoavin'Andriamanitra, zay ny dikany teny Ananiasy. Dika zany dia Ananiasy ilay hevitr'ilay Ananiasy dia na koa le hoe Safira dia anahana hoe Safira dia zao avy amin'ny teny Grika zay efa mahazatra moa tam'izany vatosoa ny filazantsika azy, fa sapphiro amin'ny teny Grika izay milaza karazana vato safira manga zay matetika hitatsika amin'ny ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy azo oharina amin'ny hoe seza fiandrianan'Andriamanitra mihitsy na satroboninahitran'Andriamanitra. Ahitana reny sapphiro na reny safira reny ny satroboninahitra na ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Ahitana zany hoe ireto mpivady reto zao ny anarana de tena tsara tokoa, ny anarana de tena tsara tokoa, saingy tsy zakan'ny Petera lay fiatsaram-belatsiny ireto olona tsara anarany reto olona zay toy ny mitory fahasoavana kanefa mitondra fahafatesana. Dia hotsika hoe fa inona ary ny tena fototr'ilay olana? Raha mamaky tsara isika ny 9:telopolo ka hatramin'ny 7:telopolo amin'ny toko fahaefatra dia hita hoe inona moa ny antom-pisin'ilay fiangonana. Hoy ny filaza azy hoe de ny ray fo sy fanahy ny olona ary tsy nisy nahantra teo aminy, ny ombonany avokoa ny zavatra rehetra nananany. Zany hoe tena namatotra lay fiangonana, tena niaina ny fiangonana voalohany mihitsy lay fiombonana, lay vie communautaire. Tena niombonana lay fiangonana mihitsy ny zavatra rehetra, tokana izy, tsy nizarazara izy, iray saina izy, iray fo izy, ary izany toe-tsaina iray fo, iray aina izany nahatonga ny fahantrana resy tao amin'ity communauté voalohany ity. Tsy misy mihitsy zany olona afaka nitonona zavatra anankiray ho anazy manokana, fa izao niombonany avokoa ny zavatra rehetra. Ary ary amin'ny 7:telopolo dia na 9:telopolo sa 7:telopolo dia izy manao hoe nisy lehilahy antsoina hoe Barnabasy na i Apôlôsy izay nivarotra ny fananany dia nitondra ny vidin'izany teo amin'ny tongotry ny apôstôly. Zany hoe Barnabasy le modely tsara eo, kanjo eo ambany kely io nisy modely ratsy. Barnabasy modely tsara nivarotra ny taniny de nitondra ny zavatra rehetra teo amin'ny tongotry ny apôstôly. Tapitapika eo amin'ny 9 manaraka eo nisy modely ratsy, nisy mpivady nivarotra ny taniny fa tsy nitondra azy rehetra teo amin'ny apôstôly. Inona ary le fahadisoana tsy zakan'ny Petera? Ny tsy zakan'ny Petera eto izao le fiatsaram-belatsy iny eo ihany, mazava ho azy tsy zakan'ny Petera. Fa izao ny afatra lalina tiany asan'ny apôstôly ho takatritsika dia ny hoe nanohitra ilay fiombonana ny fihetsika Ananiasy Safira, nandrava ilay firaisan-tsaina i Ananiasy Safira. Zany hoe ireto ny olona rehetra de ny ray saina, ny ray fo, ny ombonana avokoa ny zavatra rehetra, io fananingana izy mivady, ilay toetra maningana, ilay toetra nandrava lay fiombonana, io ny tiany Petera ho faty. Io no novonoan'ny Petera ny tena marina, io no tsy nakasitrahan'ny Petera, io lay tiany Petera nadaraboka, io lay tiany Petera niakarapoka, le toetra ny Satana mandrava. Zany hoe Ananiasy sy Safira eo, iny eo ihany, maneho lay toetra izay mampisaraka,
le toetra mandrava ilay fiombonana, le toetra mandrava lay fifankatiavana, le toetra mampisaratsaraka ka mampahazo vahana ny fahantrana. Io no nadaraboko Petera, io no napariparin'ny Petera ho fiatsaram-belatsiana. Tsy zakan'ny Petera zany fa mahatonga fahantrana ny fisamatsamahana, mahatonga fahantrana ny fizarazarana, mahatonga fahantrana ny fiparitahana. Dia famatoana aresin'ny fahantrana le fiangonana voalohany hoy Petera amin'ny asan'ny apôstôly de zao satria niombina izy ireo, satria niray saina izy ireo, fa ny zarazara ho anjakana de miteraka fahantrana. Ny zarazara ho anjakana de zao mahatonga fiparitahana ka manimba ny fiadanana ao anatin'ilay fiombonana. Zay naseho ny asan'ny apôstôly eto ka nahatonga ny Petera tsy nahazaka mihitsy satria manimba lay fiangonana, zany hoe maningana zany izy mivady, naningana izy mivady. Izay toetra maningana mandrava fiombonana zay io no itsiny Petera nravahana eo teo. Revako raha toa ka jerena de ny hoe ny protestantisme fantatsika tsara fa anankiray am'izay toe-panahy ny antsoina hoe protestanta, voizin'ny protestanta ny mahazava-dehibe ny tsirairay, ny fahafahany tsirairay, ny safidiny tsirairay, ny zonony tsirairay. Zany dia ny protestano ny voy an'zany nandritra ny 500 taona. Ny ataontsika hoe ny mahazava-dehibe ny fanekena ny fahasamihafan'ny tsirairay, mahazava-dehibe ny faniren'ny tsirairay tompon'andraikitra amin'ny fiainany. Zany dia ny protestano nampianatra an'zany hoe za de tompon'andraikitra ao anatrehan'Andriamanitra amin'ny famonjena ny fanahiko. Tsy misy olona azoko hamarinina amin'ny toetra tsy mety ataoko, tsy fa zao voavonjy aho de noho ny finoko. Za manao fanekem-pinoana voavonjy aho noho ny finoko. Raha sanatry very aho de very noho ny finoko, fa tsy hoe very aho satria nitoriteny-drahana ny tsy nety na nitoetran-drahana ny nalaiko tahaka de very. Amin'ny protestant tsy misy azo anao amarinana mihitsy eo anatrehan'Andriamanitra ny tsy fetezan-javatra ataonao, fa amin'ny protestant le zao manao hoe ny tsirairay avy de tompon'andraikitra amin'ny fihetsiny eo anatrehan'Andriamanitra. De zany toe-panahy zay ataontsika hoe nanome toerana ny individu de ny protestant. Ary zany toe-tsainy zany de nahatonga ny protestant tsy ankin-doha, tsy tia miankinkina, tsy tia mitambezo, fa mahaleo tena sy zatra tsy miankina amin'ny hafa, miezaka samy rery, tompon'andraikitra samy rery. Zany no voizina atao anatin'ny toe-tsaina protestant mazava hoazy. Hitantsika hatramin'ny ankizy anatin'ny scotisme de fantatsika fa nitezainany amin'ny hoe tompon'andraikitra, tezaina handray andraikitra, tezaina hanao adidy. Zany toe-tsaina protestant. Ary dia ny fananana manokana, ny hoe za manana ny fananako manokana, manana zay eritreretiko manokana, manana ny safidiko manokana, de toe-tsaina protestant. Eto Ananias sy Safira de izao nanana zay toetra hoe manana safidy malalaka izy, manana ny fananany manokana izy, ny eritreretiny manokana le hoe ity mety aminay. Zany hoe lay individu zany izy mivady eto de nanana izay toe-tsaina zay. Fa izao zay ahitsy am'izay toe-tsaina protestante zay dia ny fivindanana tam'izay toe-tsaina protestante zay de ahitsy ny ty tantara ity. Satria lasa indraindray de zao ny protestant de lasa individualista loatra indray. Ary dia rehefa individualista loatra de lasa maka ny toetra ny Ananiasy sy Safira. Zava-dehibe ny safidin'ny tsirairay, zava-dehibe ny fahafahany tsirairay, zava-dehibe ny fananatsika tsirairay avy. Fa izao rehefa ataotsika lasa lohan'ny fiombonana zay de diso ao anatrehan'Andriamanitra. Rehefa ny tenatsika indray ny lasa lohan'ny fiombonana de diso ao anatrehan'Andriamanitra. Rehefa lasa ny ego atsika, ny sitrapotsika no lasa tiatsika ho lasa lohan'ny fiombonana de tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Ary zay natezitra ny Petera, zay nahatonga ny Petera naka toeran'Andriamanitra mihitsy eto ary ny tsara vetrany manao hoe tsia tsy mety zao.
fa manimba ny fiarahamonina, manimba ny fiangonana, manimba ny mpiarabelona raha ohatra ka ny egoan'ny tsirairay, raha ohatra ka ny sitrapon'ny tsirairay ny lasa ambony noho ny tombontsoan'ny be sy ny maro de tsy akasitrahan'Andriamanitra zany. Zay mahatonga ny Petera eto ny teny manao hoe nahoana Satana no namen'ny fona ao an-dainga. Fantatsika fa ny teny hoe Satana de tsy hoe anara-tsy amirery fa milaza toetra hoe nahoana lay fisarahana no namen'ny fonao fa tsy fiombonana. Zay ny dikan'io hoe nahoana ry Ananiasy, nahoana le toe-tsaina mampisaraka, le toe-tsaina mampivakivaky, le toe-tsaina mampifandrafy, nahoana zany no namen'ny fonao. Zay nahatonga ny Petera entitra de entitra sarotiny tamin'ny fihetsiky Ananiasy sy Safira. Ho tsika hoe amin'ny toe-tsaina protestanta zava-dehibe mihitsy amintsika ny koloana antsika ny hoe mila manana ny hevitro mila manana ny fomba fijeriko mila manana ny fananako manokana. Zava-dehibe zany hoe manana ny mahaiza miavaka, manana fa izao raha manoloana ny tombontsoa iombonana, raha manoloana ny fiombonana, manoloana n'ilay hoe isika de zao isika aloha vao izaho. Zay ny tian'ny Petera, tokony ho takatra tsika, tsy izaho aloha vao isika. Fa raha izay dia individualiste, zay ny tsy tian'ny Petera. Zay ny tian'ity saotra masiny tia hitsetsia ao anatin'ny fiangonana de zao isika aloha vao ianao. Manana ny mahaherinao anao ianao, manana zay tianao aloha fa zao isika aloha, lay communauté aloha. Afaka malala nahatakatra tsara an'izany ny Ntaolo Malagasy, nahatakatra ny lanjany antsoina hoe firaisan-kina, nahatakatra ny lanjany antsoina hoe fiombonana, nahatakatra ny lanjany antsoina hoe ny mitambatra vato, nahatakatra ny lanjany antsoina hoe fiarahamonina anjakan'ny fiombonana sy ny fifankatiavana. Zany le afaka malala eto de maka lesona isika aloha vao izaho, isika aloha vao ianao. Inona ny tokony ho tandremantsika? Ny fiheveran-tenantsika ho feno samy rery, ny tsy firarahintsika ny hafa, ny fieritreretantsika ny tenantsika ho hafa noho ny hafa de zao zay ny tsy akasitrahan'Andriamanitra. Le afako maty tao amin'ny hazo fijalian'i Jesoa, nandrava ny hevitry ny fisarahana. Maty tao amin'ny hazo fijalian'i Jesoa, nandrava ilay fitiavan-tena, nandrava lay tsy fieritreretana fa tsy ny tena ihany fa nitondra fiombonana kosa, mba hahatonga tsika mianakavy ahatsiaro hoe vatana iray ihany. Ary ao anatin'io vatana iray io anefa de samy manana ny maha isika ary hanaja ny fiombonana. Ny fiarahantsika amin'ny fiombonana de zao tsy mandrava ny maha isika akory sanatria ny vava, fa manana ny maha isika manana zay ivelarantsika fa saingy zao ao anatin'ny fiombonana. Vavaksika tompo am'izao anao zay noho ny amin'ny zoatra masina izay mampianatra anay hanao zava-dehibe ny hafa, hiala amin'ny fiatsaram-belatsihy, hiala amin'ny toetra tsy mendrika fihetsy ny tsy fiheverana ny hafa. Sao ra tompo fa saro-piaro amin'ny fiombonana ianao, sao ra tompo fa saro-piaro amin'ny fifankatiavan'ny mpino ianao, de mivavaka azy zay tompo, ataovy mahay mitondra tena tsara eo anatrehanao, manam-pirena ianao mba hahatsiaro zahay fa na dia maro aza de iray ihany, ka hahatsiaro fa zava-dehibe amin'ny hafa ny fisianay, tsy ny antom-pisianay ho an'ny tenana ihany fa ho an'ny hafa koa. Vavakizay tompo, ho an'ny fiangonanao, ho an'ny firenena ao anatin'izao zavatsarotra lalovana izao, mba hahatsiaro fa iray aina ihany zahay, esory ny fitiavan-tena, esory ny tsy fiheverana ny hafa, esory ny faka-mangidiny Ananiasy sy Safira manjaka eo anivon'ny fiarahamonina, fa tao mitombo zahay ahitsy fomba fijery, ahitsy fomba fiaina, ahitsy fomba fanao manoloana ny fifandraisanay amin'ny mpiarabelona. De mivavaka izay tompo, da io Madagasikara, da io ny ezaka maro samihafa atao ahatsiaroa, hanitsy, hanamboatra, hampiarina ny fiarahamonina, ary indrindra koa
da io zay ezaka maro samihafa ataon'ny fiangonanao amin'ny fanelaminelana na tsiaroa mba hilaminany firenenay, hitrakan'ny firenenay araka an'izay sitraponao sy tokony ho izy. Dia anjaka ny fiadanana sy ny fandriampahalemana, anjaka ny firaisan-tsaina, anjaka ny fihavanana. Noho ianao Jesosy Kristy mpamonjy. Amen.